Ireo zazakamboty na nisy nanary karakaraindry masera ao amin'ny missionnaire de la charité Androibe indray androany no nitsidian'ireo mpianatra ao amin'ny UEFASM Andravoangy ao anatin'ilay hetsika noely mpiantrana ataon'ity sekoly ity. Antondra izay voatsirambony tanana ho an'ireo zazakamboty na nisy nanary raisin'ny masera ao amin'ny missionnaire de la charité Androibe Antanana ireo mpianatry ny UEFASM Androany nizara afaliana ihany koa ho an'ireto ankizy reto izay misa ampoliny ireto mpianatra ireto amin'ny alalan'ny disiny iran'ny Noely. Etsika fanao ny sekoly UEFASM isaky ny Noely ny mizara afaliana toy izao ary nampitondray ny anarana hoe Noël de la charité na Noël mpiantrana. Efa nanomboka ny talata teo ny hetsika ary tsy farana raha tsy amin'ny herinandro ambony. Androany dia ny kilasy fahavalo sy ny fahasivindreno no nitateraka izany. Afisaorana amin'ny tafotafo no nasetran'ny masera ho an'ny ireto missionnaire de la charité ireto ny mpianatry ny UEFASM Andravoangy dia anirariso izy ireo amin'ity faran'ny taona ity. Tsy ny zaza tsy misy mpia ihany akory no raisindry masera ao amin'ny missionnaire de la charité Androibe fa io ihany koa ireo rehetra sahirana. Mitohy amin'ny FCK Mankady fotsiny indray ny hetsika ny Noely ao an'ny sekoly ity ny alarobia izao izay hitondra faliana ho an'ireo mila tanana amin'izao akatoky ny fetiny faran'ny taona izao.